mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamarahaba-tsika ry havako tratra ity talata fa 5 ny volana jolay ity ny voalahatra ho mofinaina ho antsika dia ny taratasy faharoa izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Tesaloniana faharoa toko faharoa andininy 7:10 ka hatramin'ny 9:10. Tesaloniana faharoa toko faharoa andininy 7:10 ka hatramin'ny 9:10. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Fa izahay tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo rahalahy malala ny tompo satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany ahazo famonjena amin'ny fanamasinana ny fanahy sy ny finoana ny marina. Sady ho amin'izany koa no niantsony anareo tamin'ny filazantsaranay ahazonareo ny voninahitra Jesosy Kristy tompontsika. Koa tomoera tsara rahalahy ka azony ny fampianarana tolotra izay nampianaranareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka hanome antsika fampionana mandrakizay sy ny fanantenana tsara ao amin'ny fahasoavana no ampionana ny fonareo anesy ampahiranareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mamaraparana ny taratasy nosoratan'i Paoly an'ny Tesaloniana ity mofinaina antsika ity ry havako hatramin'ny 9:10 moa no voalahatra mofinainao fa mitoera aty amin'ny 9:20 ilay famaranana fehezantenin'i Paoly. Ny taratasy an'ny Tesaloniana fantatsika fa tsy dia lava loatra, tsy tahaka ny taratasy ho an'ny Koritiana na ho an'ny Galatiana aza na indrindra moa ho an'ny Romana izay lava dia lava satria namaha-olana betsaka indrindra olana amin'ny lafiny fotom-pinoana na fampianarana doktrina. Fa ny Tesaloniana kosa dia karazana taratasy fampahirezana, karazana taratasy izay fanomeza toky na koa mety ho misy teny mahery ihany amin'ny Tesaloniana fa tsy dia tena teny manindrona mafy tahaka izay hita any amin'ny taratasy sasany nosoratan'i Paoly. Zany zany fa fiangonana nilamina tsara ihany ny Tesaloniana matoa tsy dia lava loatra ny taratasy, tsy dia fiangonana nandalo fampianaran-diso be loatra misy ihany fa tsy dia tahaka an'izay fampianaran-diso ho betsaka ao amin'ny Galatiana ka nitenenina Paoly mihitsy hoe ry Galatiana adala, na tahaka ny tenenan'ny Paoly ho an'ny teny mahery ny tenenan'ny Paoly ny Korintiana araka izany. Ity andininy fa 10:20 ty no entina mampahery anao koa tomoera tsara rahalahy ka azony ny fampianarana tolotra izay nampianarina anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay. Paoly eto any dia manentana ny fiangonana atao Tesalonika mba hitoetra tsara, mba hiazona tsara ny fampianarana izay natolotra na nampianarina tamin'ny teny logos na tamin'ny epistily epistole. Zany hoe Paoly eto dia manindry tsara fa miseho amin'ny endrika anankiroa ny fampianarana nomeny Paoly na ny fampianaran'ny fiangonana dia ny teny tahaka ny toriteny zany io ary tamin'ny alalan'ny soratra ny epistole io. Ary tsy miova moa zany mbola izay mandrakariva ny fampianaran'ny fiangonana, ny fomba fampianatra ny fiangonana dia amin'ny alalan'ny teny izay toriana na amin'ny alalan'ny soratra izay hitantsika amin'ny miseho amin'ny endrika maro samihafa. Dia hoy Paoly hoe azony mafy ara reny fampianarana renareo tamin'ny alalan'ny teny reny, na koa azony mafy fikiro mafy reny fampianarana izay natao an-tsoratra nomena anareo reny. Dia Paoly eto miteny hoe tomoera tsara dia azony zany. Lay voambolana voalohany ampiasain'ny Paoly manao hoe tomoera tsara. Steko lay matoan-teny zany hoe milaza faharetana amin'ny fijoroana, stekete zany hoe baiko mijoro mihitsy tena aoka ajoro tsara mihitsy nareo, ary tsy hoe mijoro mijoro fotsiny fa kristianina mijoro ao anatin'ny faharetana, mijoro ao anatin'ny faharetana eo am-piazonana lay fampianarana zay eo am-piazonana lay fampianarana zay voasoratra.
nahoana no tao Paoly a ny kristianina tao Tesalonika mba hijoro tsara tsy maintsy mijoro mihitsy. Ny antony a dia fantatsika fa Tesalonika dia tanàna lehibe anankiray, seranana lehibe anankiray tany taty amin'ny faritra ataontsika hoe aty amin'ny faritra Grèce any tapany avaratra amin'iny ranomasina ataontsika hoe mer d'Égée iny. Zao tsika miresaka zao dia misy misy ala may be mihitsy zao amin'iny mer d'Égée iny, zany hoe amin'ilay nosy misy an'i Rhodes sy ny sisa iny dia misy ala may amin'iny a, amin'ireo nosy amin'iny faritra avaratry Grèce iny zany a no nisy an'i Tesalonika. Ary tamin'ny fotoan'andro dia tanàna lehibe Tesalonika, tanàna lehibe zay nivezivezen'ny olona, nifaneraseran'ny olona maro samihafa, satria seranana de nahitana karazan'olona maro samihafa, ary ny olona moa de rehefa mifanerasera de tsy hoe ny tenany ihany no entiny fa hoentiny ny fombany, hoentiny ny toetrany, hoentiny ny fahalalany. De ao anatiny zany fifaneraserana amina karazan'olona maro samihafa zany a, ao anatin' zany fifaneraserana am'zany olona mety ho manan-tsaina, mety olona samy hafa fomba zany no itenenan'i Paoly manao hoe mila mijoro tsara nareo. Tsy misy hafa ny hoe am'izao andro iny antsika zao mihitsy hoe kristianina miaina am'izao vanim-potoanan'ny mondialisation zao hoe aoka ajoro tsara ao anatiny ty mondialisation ty, zay le hoe stekona hoe mahajoro tsara ao anatiny lay ary tsy hoe mijoro fe mijoro fotsiny a, fa mijoro ao anatin'ny faharetana, mijoro ao anatin'ny fikirizana, manoloana lay fandrosoana, manoloana lay fiazakazahany, mety ho filana mihitsy koa marina kosa aloha fa tsy tena hoe de tena be filana be tahaka ny tany Korinto ny tao a Tesalonika. Tao Korinto efa teny efa tsy andairany mihitsy, fa na izany ara dia tao Tesalonika dia be de be lay zavatra mety ho manintona ny olona. Fantatsika ny tenin'ny Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany 7:20 hoe mareta aza miova, satria tao Korinto a de be de be ny zavatra nanova amin'ny fisainan'ny olona, mora niova ny olona satria lamaody ny fiovana. Tena tao Korinto dia ny hoe zava-dehibe mihitsy zavatra iainana ny hoe fiovaovana, mora ny miova tamin'ny andron'ny tao Korintianina, tamin'ny andron'ny Korintianina mora miova toetra, miova akanjo, miova fiogona volo, lamaody be zany tany Korinto hatramin'ny fanambadiana de mora miova zany ny tany Korinto. Fa aty Tesalonika kosa de afaran'i Paoly manao hoe aoka hitoetra tsara, mijoro tsara ao anatin' zay mety ho zavatra zay manozongozona ny fijoroana. Ohatsika hoe am'izao andro ny mondialisation zao de mety azo tarafina tahaka zany a ny zavatra nitranga tany Tesalonika. Betsaka ny kristiana tsy mahajorotsory a amin'ny zavatra mitranga amin'ny eto ambonin'ny tany am'izao vanim-potoanan'ny mondialisation zao, betsaka ny tsy mahajorotsory. Tsy vitany hoe hovan'ilay zavatra mitranga fa mienjera mihitsy, tena mienjera mihitsy eo anatin'ny fitsokan'lay mondialisation. Fantatsika fa be de be ny miala tsy kristiana, ary tsy vitany hoe be de be ny miala fa misy raha moa dia lasa mampifangaro mihitsy a ny fivavahana kristiana amin'ny fivavahana hafa. Ary misy koa ny kristiana zay tsy tapa-kevitra fa miemotra mihitsy amin'ny finoana na amin'ny fanompoana. Dia tandrify tsara tsika mihitsy ary tony afatry Paoly tony hoe aoka mba hitoetra tsara, mitoetra amin'ny faharetana, tsy hoe aoka ara-moly izy satria aoka mantsy mbola misy fiangaviana fa tena tomoera tsara mihitsy. Kristianina mahajoro. Raha toa ka mijery tsika ataovy hoe am'izao toe-tsain'ny vanim-potoana iainantsika zao dia farafahakeliny de zao ny zavatra tsapanao, ny ataontsika hoe marina de zavatra relatifa, ny tsara de relatifa. Am'izao andro antsika zao de zao hoe tsisy zavatra tena marina zany, fa dia miankina amin'ny fitrangan-javatra, ary dia vokatrany dia manjary tsy mahajoro ny kristianina satria lasa ny marina tenenin'ny kristianina ho marina de ny marina zay miankina amin'ny fitrangan-javatra.
fa tsy lay marina araka ny baiboly satria ny olona vanim-potoana ankehitrina de any antsoina hoe marina ange de arakaraka ny fitrangan-javatra arakaraky ny toerana arakaraky ny olona arakaraky ny zava-misy fa ny marina ny baiboly ange tsy zany ny marina ny baiboly de zao ny marina ho amin'Andriamanitra ary dia be de be ny kristianina tsy mahajoro vokatr' zany toe-tsaina hoe miovaova zany vokatr' zany toe-tsaina zay miankina amin'ny olombelona zany ny atao hoe mety miankina amin'ny fitrangan-javatra ny atao hoe mety fa tsy miankina intsony amin'Andriamanitra hany ka lasa tsy manana mari-dalana intsony satria ny zavatra rehetra dia naseho hoe mety miova arakaraky ny fitrangan-javatra raha ako malala ho itsika manao hoe tandrifa antsika mihitsy itony teny itony manao hoe mba kristianina mijoro e rehefa fantatrao hoe tsy mety de tsy mety io zany fa ndraindray moa hitatsika amin'ny zavatra maro samihafa fa dia lasa toy ny miovaovana ny kristianina raha misy zay nampiavaka ny Calvin rehefa koa malala de ny fomba fitenin'ny Calvin hoe prompt et sincère zay moa zany tena devise ny Calvin mihitsy ny hoe prompt et sincère zany hoe olona tsy mitarehdretra olona aingana mora manapa-kevitra aingana manapa-kevitra tsy mitarehdretra zavatra mahay mampiasa ny fotoana ary olona zay izay toe-tsainy zay no mahatonga ny protestant manana ataontsika hoe fotom-pisainana toy ny efajoro ndraindray mety ataon'ny olona hoe toy ny mihidy fa tsy mihidy amin'ny lafiny ra-pahalalana loatra fa entitra amin'izay ataontsika hoe fijoroany zany ary am'izao andro inantsika zao raha mijeritsika dia mahatonga antsika mampifangaro lafin-javatra maro samihafa de satria tsy entitra de manjary tsy mazava hitatsika amin'ny andavanandro n'izao tontolo zao fa mifangaro tolo ny zavatra rehetra tsy misy zavatra mazava tsara ntsony hoe ity mety ity tsy mety ity azo atao ity tsy azo atao fa nahitatsika eny an-dalambe ara atsika eny an-dalambe fa de mifangaro ny lalan'ny olona ny lalan'ny fiara ny lalan'ny bisikileta ny lalan'ny sarety ny tsena ny trottoara mifangaro voraka tsy misy avahana mihitsy ara-manitsy an'izany anao de tsy maintsy ady eman'olona ny tsena manjary lasa ny sisin-dalabe manjary lasa parkina ny parkina manjary tsena ny tsena manjary atoriana ny toeram-patoriana manjary toerana sy ny sisa rehetra ny fanaripako manjary atoerim-pitadiavana be de be hitatsika amin'ny fiarahamonina satria ho itsika manao hoe efa toe-tsaina mihitsy lay fifangarona lay zavatra toy ny hoe mety daholo ary dia ao anatin'izany rivotry ny toe-tsaina mampifangaro zavatra tsy tokony hifangaro zany no itenena Paoly manao hoe mila kristianina mijoro am'izao vanim-potoana zao mila kristianina mijoro amin'ny maha izy azy mijoro amin'ny finoana mijoro amin'ny izay maharesy lahatra azy zay le hoe steko ary tenenan'i Paoly manao hoe ao anatin'izany tanàna lehibe tahaka ny Tesalonika zany a de be tsy maintsy hijoroanao satria ny olona rehetra de samy manana zay maharesy lahatra azy de tsy maintsy mijoro anao be de be ny fampianaran-diso be de be ny fitondratena tsy mety ka zay hamarin'ny olona amina filôzofia maro samihafa de mitaony Paoly hoe ry kristianina aoka hijoro tsara hitoetra tsara fa ny faharoa de hoy Paoly manao hoe tsy hoe mijoro fe mijoro fotsiny ihany fa miazona ny fampianarana raha ohatra mantsy ka mijoro fe mijoro fotsiny de zao mety ho lasa belona na mety ho mijoro fotsiny tsy tena misy zavatra mandresy lahatra fa toy izany Paoly le izy manao hoe tomoera tsara mijoro tsara de zao hazony ny fampianarana lahy matoa teny hoe hazony a dia krateo le matoa-teny moa izay avy amin'ny teny hoe kratos io a io de mitovifaka amin'ny hoe demokrasia demos kratos lazahoana ny teny hoe krasia ny teny hoe kratos dia raha tena jerena anatin'ny hoe mythologie grecque kratos dia
ao anatin'ny sambo grika zany a dia zanakalahyn'lay dieu anankiray atao hoe titan. Satria moa fantatsika teny hoe titan nazaonany adjectif hoe titanesque de zao matanjaka be zany. Zay mahatokany hoe Kratos dia milaza hoe pouvoir, ny teny hoe démocratie, lay krasie de milaza pouvoir, milaza fahefana, milaza puissance, tanjaka, ary dia milaza hery tsy haitoaina mihitsy ara, zay le Kratos. Ary avy amin'io nateo no nazahoana ny teny hoe krateo, lay matoa-teny zay tenen'ny Paoleto hoe tazony na hoe azony dia lay krateo zany, de hoe ny dikany voalohany de zao milaza hoe raha ohatra ka miteny izy manao hoe azony lay fampianarana, de toy ny milaza hoe ataovy toy ny chef, toy ny lehibe anao, zay ny fakany voalohany teny hoe krateo ohatra, zay hotsika hoe avy amin'ny teny hoe Kratos de ataovy toy ny lehibe anao, ataovy tonga chef anao, ataovy tonga tompony anao, ataovy mahafeh anao, ataovy mpifeh anao, ataovy manana hery anao. Dikan'izany de zao raha miteny izy manao hoe azony lay fampianarana dia fehezo lay fampianarana. Fehezo lay fampianarana ka ataovy fehezo am'kery na koa ataovy manan-kery ao anatinao lay fampianarana. Paoly zany de miteny manao hoe aoka ianao amijoro tsara na mitoetra tsara de zao ao anatin'izany fijoroanao zany de zao tsy maintsy voafehinao am'kery lay fampianarana. Zany hoe tsy olona mijoro manao bidido fotsiny hoe zao no izy midrikidrikina fotsiny, tsy zay fotsiny nataon'ny Paoly any kristiana atao Thessalonika, ka tsy vonona iaino fa hoe aza zay no izy zay nampianarana anay, tsy zay fotsiny fa le matoa-teny hoe krateo de milaza hoe voafehanao tsara lay fampianarana, niaino le fampianarana ianao na niaino lay fampianarana anao la logos, dia hoy Paoly manao hoe sady niaino ianao fa lay zao koa nefany namaky tsara lay epistôly eny lay asasoratra de zao voafehanao tsara le izy, ary tonga toy ny tompony zany mihitsy ianao, tonga toy ny lehibeny zany mihitsy ianao, zany hoe voafehanao tsara lay fampianarana, ka eo ampijoroana ianao de zao mandresy lahatra. Io tenen'ny Paoly amin'ny Timoty manao hoe mahaiza mandresy lahatra tsara, mahaiza mandresy lahatra, mahaiza mitory teny na amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana, mahaiza mampianatra na amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana. Eto zany de zao manoloana n'lay mondialisation, manoloana n'lay tontolo tany Thessalonika, de hoy Paoly manao hoe aoka ajoro tsara aloha zany ianao, ary tsy hitany hoe mijoro fotsiny fa mandresy lahatra, manoloana n'lay karazam-pampianarana, manoloana lay zavatra maro isafa de zao fantatro ny finoanao. Hoy Paoly ndray maka manao hoe fantatro zay inoko, zay mihitsy mamitina ny teny ty manao hoe ny olona taon'ny Paoly zany hiteny ny kristiana atao Thessalonika hoe fantatro zay inoko, fantatro satria manome hery ahy le tenin'Andriamanitra, manome fahazavantsaina le herin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra na lay fampianarana, ary zao koa voafehiko tsara izy, azoko tsara ny zavatra inoko, azoko tsara ny dikany maha-kristianina, azoko tsara ny dikany ny antony ivavahako. Tsy voatery ho zany mantsy raha avako malala ny kristianina, tsy voatery ho zany ny kristianina indraindray satria malaina ary na dia ndraindray arangena de miaino toroteny sy mihaino fampianarana ke ny kristianina tsy ataony tsony zany maika lava izy, zany afetseny lay ratsy ohatran'ny olona maika lava tsy afaka nianatra. Raha ohatra ka manaraka tsara ny maha-réformé atsika isika na protestante atsika na maha-kristianina atsika de zao zany calviniste zany ankely afaka malala manotontolon'andro zany antsoina hoe miaino ny tenin'Andriamanitra zany rehefa lahady ny andro, mamaky boky, mianatra, ataonao ahoana moa no afaka no anoerana ny eritreritran'ny mondialisation am'izao andro hainantsika zao. Feno karazana chaîne télévision firinjato ny vaovao mitosaka ao anatiny io Facebook na io tambajotra isan-karazany hitantsika eo anatin'ny internet io, be de be mandiso be de be ny fotoanantsika tsy ajoro, nefa ianao tsy ampy sakafo, ndraindray tsy mamaky baiboly akory, ndraindray tsy miangona, ndraindray tsy
tsy mihaino fampianarana andrandray raha dia rehefa mihaino fampianarana de zao tsy mihaino ho amin'ny ho an'ny tena fa mihaino ho an'ny hafa mihaino inona re zany no avaliko an'izany fampianarana zany betsaka ndraindray rehefa ny olona rehefa mihaino fampianarana de zao tsy mihaino an'lay fampianarana ho fampianarana fa mihaino inona re zao ny avaliko an'io hoe inona re zao any ka manjary tsy mipetraka lay matao tenitenen'ny Paoly hoe raha teo zany hoe tsy mipetraka lay hoe lasa tonga mahay mandresy lahatra tonga manakery tonga mpizara hery tonga mahafay lay logos na lay fampianarana rehefa koa malala mampaegny anao zany Paoly tsy hovariana mihitsy manokatra tsara ny masonao manoloana ny hoe manahoana ary ny vanim-potoana iainako ankehitriny vanim-potoana zay tsy mitsitsy fa tia andavo tia ampenjera ary tia anafaona mihitsy ara ny finoana sy ny mahampino dia eto rehefa malala de afaran'ny Paoly anao amin'ity mofinaina ity manao hoe zao no izy tomoera tsara joro tsara mihitsy ary de izao le zavatra renao reny le zavatra voarainao reny na antsoratra na ambava de zao hazony mafy izy reny hazony mafy izy reny zany hoe fakio tsara de iaino dia fehezo fa ao anatin'izany Paoly andeha izao Andriamanitra ny manome anao fampiononana rehefa ao anatiny rehefa voazonao tsara zany zavatra rehetra zany de izao lay Andriamanitra tianao de ampionona anao zany hoe lay teny hoe mampionona eto de hoe mampahery mampivelatra mampamiratra raha toa ka ao anatiny zany fiazonanao ny tenin'Andriamanitra fiazonanao ny fampianarana zany de zao manjary kristianina mahery mahajoro ary na inona tafitra de zao tsy miofa fa mitoetra ho mahatoky ivavaka sika tompo misoranao zay noho ny amin'ny teninao zay mampahery anay manaitra anay tsy ho variana amin'izao vanim-potoana sarotra hitakinao fijoroana aminay zao maherisetra zao tontolo zao te andavo anay dia misaotra tompo fa manafatra anay anao amin'ity mofinaina ity ny hitoeranay tsara ny hijoroanay tsara kristianina mahajoro vavolombelona kristianina mitoetra tsara amin'ny finoana ary indrindra kristianina miazona sy mifikitra amikery ny fampianarana zay nomenao tompo de mivavaka izay no tondroinao fanasina tondroinao ho fahazavana tondroinao ho vavolombelonao amin'ity tany izay nomenao anay ity dia ampaherezay tompo tsy afaka mijoro amin'ny herin'ny tenanay zahay fa malemy tehirizo amin'ny fahamasinanao Andriamanitra ary aoka tompo ny fanahinao masina zay mitoetra ty anatinay fanahy mampahery anay no ananay fahasahiana hijoro aharitra hizara ny teninao sy ny fifalianao mivavaka izay tompo ho an'ny kristianina isam-batan'olona ampaherezo ny isa-tokantrano tompo mba hajoro tsara mba hitoetra tsara mba ho tia ny teninao ary hizara izany teninao zany amin'ny manodidina sy ny mpiarabelona rehetra zay ifaneraserana vavaka izay tompo ho an'ireo mpianatra efa mbe ao anatin'ny fialan-tsasatra de ome fahatoniana ome fahasalamana ary anjaka amin'ny tokantrano tsirairay avy tokantrano kristianina tsirairay avy ane ny fiadananao jereo ireo manana olana tompo ampaherezo jereo ireo mandary fahasahiranana jerevo amin'ny famindramponao ireo marary sy trano misaotra Jesoa amen